mahinana takina andaotsika ho feno fisaorana amin'izay mety hoe zavatra mitranga aloha na mety io na tsy mety na tianao na tsy tianao dia andao hisaotra fotsiny ary andao amin'ity sekoly famahana olanyity hirésoudre un problème an'Andriamanitra tsy ny olantsika no entintsika hoe vaao ty Jesosy fa ny olan'Andriamanitra manan'olan'Andriamanitra dia andaotsika mahan'izay olan'Andriamanitra izay fa rehefa vahantsika ny olan'Andriamanitra dia mivany zavatra rehetra amen ny olan'i Jesosy sika tsy mety miombona aminy satria rehefa tsy miombona amintsika dia tsy mahay manao na inona ozy izy misy endrik'Andriamanitra izay nataony tao anatintsika tamin'ny teny am-piantohana nefa ka tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra tsika tsy afaka ny hamoaka an'izay endrik'Andriamanitra izay tsy haitsika mamoaka an'ilay endrik'Andriamanitra dia andao aloha tsika amahan'izay olan'izay mety misy ny sedra mety misy ny olana fa raha mbola mitoetra tsara eo am-pelantanan'Andriamanitra tsika raha mbola manao ny sitrapony tsika dia hoy ny voasokatra hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanako amen tsy halavo anao izany io fa andao hitoetra tsara eo an-tanan'Andriamanitra amen andao tsika hisaotra sy akasitraka azy ny amin'ny parcours rehetra izay nitondrany antsika hatramin'izay misy ny mahafinaritra misy ny mahafinaritra misy ny mahafinaritra mihoatra fa zao mahasoa io satria amola volany antsika io amen hiverina kely tsika hijery an'i Mosesy dia tena hoe nahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra ozy izy Andriamanitra taminy hoe tena hoe tsy nahita olona manana fahalemem-panahy mihoatra noho ny Mosesy izy kanefa n'izao Mosesy nankasitrahan'Andriamanitra fa tsy niditra tsy tafiditra tao amin'ilay fikasan'Andriamanitra ho azy Andriamanitra hatramin'izay na Mosesy amin'ny Mosesy dia namola vola azy ny parcours rehetra nitondrany amin'ny Mosesy dia fa mola volana kanefa n'izao na izany ary na nankasitrahana ary izy dia tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana raha tsarontsika fony Mosesy mbola tao amin'ny Farao raha nahita ilay Egyptiana namingavinga ilay Hébreu rahalany izy dia tsy natsindry ny fony fa tonga dia namono azy dia izao tao aorianan'izay satria nisy nahita ilay izy dia satria fantatry Farao ilay izy dia voatery izy nitsoaka nakany nefitra dia nakany amin'ny tany Midiana ary tany izy nivolavolan'Andriamanitra nandritry ny 70 taona satria naninona satria nisy fihetsem-po tsy voafehy satria nisy fahatezerana tsy voafehy satria tsy niandry ny direktivan'Andriamanitra hoe top mandeha amin'izay ianao amin'ilay milibere ny zanako fa nandeha tamin'ny herin'ny tenany Mosesy ange voatendry ho libérateur ny zanak'Israely fa nandeha aloha amin'ny fotoanan'Andriamanitra izy ary tsy niandry ny famolavolan'Andriamanitra izy fa tonga dia naka ny décision rehefa aveo indray vokatr'izay tsy fahonoana teny izay na izay maîtrise de soi izay dia izay hoe nivolavolaina 70 taona tany amin'ny tany Midiana izy aloha rehefa nampidian'Andriamanitra tany Egypta indray izy handray an'ilay ministère an'izany dia izao eo amin'izay nahalavony ihany no hananganan'Andriamanitra azy tao indray izy aloha tsy maintsy miatrika amin'ny Farao tsy maintsy miatrika ny lozafolo tsy maintsy miatrika ranomasina mena tsy maintsy miatrika ny désert fa zao
tsy hoe loza folo akoriny natao impressionné amin'ny Farao fa loza folo nataon'Andriamanitra ho an'ny Mosesy ampahafantarany hoe iza moa ilay Andriamanitra miaraka aminy sy ny zanak'Israely. Misy zavatra mitranga indraindray tsika mieritreritra hoe ho an'ny olona Andriamanitra tsy mila manao démonstration de force satria izy efa Andriamanitra, satria izy efa mahery, fa matoa izy manao fahagagana dia satria ianao no tiana hampaherezina ao anatin'ilay izy hoe za nge tsy miova e, za nge mahery e, za nge mipiaro anao e, za nge mipamatsy anao e, dia aza-kifontsika amin'io e. Amen. Rehefa tany anefitra nefany efa nahita fahagagana be dia be Mosesy, efa nitantanan'Andriamanitra, efa nasian'Andriamanitra famantarana sy fahagagana ny tanany, efa nihita ranomasina mena. Nefa izao rehefa tany anefitra raha nahita ny zanak'Israely niodina tamin'Andriamanitra izy dia tsy nahafeny fahatezerana indray. Izao mety hoe rarin'ilay zavatra mitranga satria zanak'Israely nahita ny fitondran'Andriamanitra, nahita ny fitantanan'Andriamanitra azy, nefa mbola niodina nanangana omby lahy volamena hivavahana, dia ohatrany hoe rarin'ilay fahatezeran'i Mosesy, fa tsy rarin'ilay izy satria izy koa efa nivolavulan'Andriamanitra tokony manana n'ilay maîtrise de soi. Rehefa tezitra izy tamin'ny zanak'Israely dia ilay vato nisy ny didy folony natotany dia nikapokapohany ravany, nefa ny vato nisy ny soratanan'Andriamanitra. Ny olona ve no manao tsy mety dia amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ianao no misemporter, dia izay mila n'ilay maîtrise de soi. Maîtrise de soi ao anatin'ny vokatry ny fanahy, fahononan-tena, fahononam-po. Dia izay mbola tsy nanana an'izay Mosesy, dia izao naverin'Andriamanitra indray, andana indray aloha mitokana, dia ianao indray izany mitahy vato, dia ianao manoratra ny didy folo izay mipitehanao. Fanotelony vakitsika ity Nomery toko 20 andininy 2 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy hiodina Mosesy sy Arona. Dia nilahady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe inay ane izahay mba maty tamina hafatesan-kahalahanay teo anatrehan'i Jehovah. Fa nahoana nitondra ny fiangonan'i Jehovah ho amin'ny hevitra ity ianareo mba hahafaty anay sy ny ombinay eto? Ary nahoana nitondra anay niakatra avy tany Egypta ianareo hampiditra anay ho amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy voan-javatra na aviavy na voaloboka na ampoka be danitra akory sady tsy misy rano hosotroina? Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana ka niankohaka dia niseho taminy ny voninahitry Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tehana ka vorianao sy Arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena ny vatolampy eo imasina dia ampiboiboika ny ranony izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroinao ny fiangonana, ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Dia nalain'ny Mosesy ny tenany avy teo anatrehan'i Jehovah izay nandidiny azy. Dia novorian'ny Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy mihainory mpiodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny dia niboiboika be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nihino ahy ianareo hanamasina eo amason'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ity ny rano Meriba izay nilan'ny zanak'Israely ady tamin'i Jehovah ka nisehoan'i Jehovah ho masina dia taminy nataony taminy. Dia vakitsika ny Deutéronomie toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 19. Tao amin'ilay Nomery teo aloha zany dia latsaka ny teny fa tsy hiditra any amin'ny tany Kanana Mosesy sy Arona satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia vakitsika angely eo amin'ny Deutéronomie toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 19. Dia nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izany andro izany ka nanao hoe Jehovah tompo Mosesy io miteny
Jehovah tompo ianao vao naneo tamin'ny mpanomponao ny fahalehibiazanao sy ny tananao mahery fa aiza ny misy Andriamanitra na any an-danitra na aty an-tany izay mahay manao araka ny asanao sy ny herinao. Aoka mba handeha hita aho ka hita ny tany soa izay any an-dafin'ny Jordana dia ilay betendrimbohitra tsara sy Libanona fa tezitra tamiko Jehovah noho ny aminareo ka tsy ny haino ahy dia hoy Jehovah tao amiko aok'izay fa aza miteny amiko intsony ny amin'izany zavatra izany ianao miakara ao atapon'ny Pisga ianao ary atipazo ny masonao miankandrefana sy mianavakatra ary mianatsimy sy miantsinanana ary aoka hijery ny masonao fa tsy hita izany Jordana izany ianao fa mandidia anjosa ianao dia mampahereza azy sy mampahatanjaha azy fa izy no andeha hita eo alohan'ity firenena ity ary izy no ampandova azy ny tany izay ho hitanao. Amen. Hitanao ny navoa Mosesy efa mivolavolaina izy efa nandefitra namindra fo tamin'ny foan'Andriamanitra fa zao nisy toetra izay tsy nety niova tao anatiny le fahatezerana nefa zao izy ny tenin'Andriamanitra hoe fahatezerana ozy izy amin'ny toetra eo atratran'ny adala rehefa feno fahatezerana tsika dia tsy mety mahavita ny sitrapon'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra koa sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izy nefa ny achaque fois efa fantany hoe mafy antoka le olona fa le izy koa nge reto hoe mety hoe tsika miteny hoe Mosesy ve ohatr'izany sy ohatr'izany fa tsika koa nge indraindray tsy mety mahazaka an'le ao atokantranontsika ao e. Tsy mety mahazaka an'le mpiara-miasa amintsika e. Dia tezitra foana dia le vavantsika manozona foana nefa ny ao am-bavantsika ny nasian'Andriamanitra fananganana ho an'le olona. Dia zao aleon'Andriamanitra nampitsahatra ny dian'ny Mosesy ny tazana fotsiny tany Kanana sitrany ahay mba voavonjy any an-danitra Mosesy toy izay apiditra azy any amin'ny tany Kanana nefa tsy hiova fa ho feno ozina amin'ny zanak'Israely fotsiny ho tezitra foana. Dia izay eritrereto efapolo taona Mosesy mivolavolaina tany amin'ny tany Midianina. Efapolo taona izy mivolavolaina tany Enefitra 20 taona zany tsy haiko hoe firy taona izy nanomboka ny ala tao Egipta. Mpanao salamy nefa miteny hoe ny androntsika 70 na 20 taona ka raha nahaka Mosesy tsika 20 taona volavolaina any amin'ny tany efitra foana dia ahoana aiza hiditra amin'ny anjara voatendry ve ary anjara voatendry eto an-tany eo ihany fa ahoana ny lanitra. Tsy maintsy miova tsika, tsy maintsy miova amin'ny toetritsika ary ny ovantsika amin'ny toetra tsy maintsy miombona amin'Andriamanitra tsika. Amen. Tsangana andao tsika hivavaka. Jesosy tsy manan-tsafidy ny ova izay. Indraindray izay Jesosy tery hoe vao ty olana ity Jesosy le sakafo Jesosy le collage ny ankizy Jesosy le projet Jesosy le asa Jesosy le zavatra matériel be dia be mahatery anay nefa ny mahatery anao ny toe-po sy ny toe-panahy mba hanahaka anao mba ho hitanao zay rehefa mikatsaka ny fanjakanao zay rehefa manao ny sitraponao zay dia mivandy zavatra rehetra. Indraindray koa zay Jesosy tena hoe miazakazaka etseho manao asa etseho manao fanompona etseho nefa izay raha tsy miova akory ny dia zava-poana zany fa mangataka izay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tena metraka prioritaire kokoa ny fiainam-panahy noho ny fiainana amin'ny nofo. Mitady sy mikatsaka ny sitraponao aloha zay vao maika anao ny asanao mahasoa anao aloha satria tsisy dikan'izay raha hitotototo etseho anao ny fanompona kanefa tsy mahasoa anao akoriny. Ary ianao ny teny hoe inona moa ny soa azony olona raha azony ary zao rehetra zao nefa very ny fanahiny. Sarobidy loatra aminao ny fanahinay Jesosy malala ka ampio izay hihevitra mihoatra ny zava-panahy dia rainay mandrakizay Jesosy ny anaranao Amen. Tehakintsika ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Samy mahazo toerana tompoko azafady. Manona ny fiadanan'i Jesosy ao amintsika tsirairay avy. Halleloia. Tapataona faharoa mino ahako fa
azo zay niriny amin'izay Andriamanitra aminao. Amen. Hatr'izay mantsy rehefa tapataona faharoa dia izay teny fikasana renao hatramin'izay ho azonao amin'ity tapataona faharoa ity. Fa andao mba valiana rangany olan'Andriamanitra. Amen na? Amen. Tena hoe faly amintsika amin'izay Andriamanitra amin'ity tapataona faharoa ity. Tsy hampiandrasintsika intsony Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahana mijoro eto dia atao anatiko amin'izao fotoana izao ny izara ny tsy izara moa izany fa fampatsiahivana fotsiny ihany ny amin'ny teny izay voaraintsika tamin'ny Zoma. Alleloia. Fampatsiahivana mikasika ny atao hoe fitokanam-pahamatorana angetahetana an'Andriamanitra. Amen. Eto am-piandohana dia mety tsy ho voateniko eto daholo, tsy le résumé rehetrarehetra koa ity fa tsongatsongaina le izy, fa asaiko ianao amerina eny ny teny tamin'ny sabotsy azafady fa tsy Zoma. Tamin'ny sabotsy dia avereno enona dia ampiaro le izy fa antoka ho antsika. Amen. Fiainam-pahamatorana angetahetana an'Andriamanitra, ny vavaka ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra dia vavaka tokony hoe ahatonga ho akaiky ho an'Andriamanitra, akaiky n'Andriamanitra. Vavaka ahatonga ho akaiky n'Andriamanitra fa tsy hoe vavaka ahatonga azo valom-bavaka amin'Andriamanitra. Sekoly fa mana olana androany andao vahantsika ny olan'Andriamanitra. Amen. Misy fotoantsika manery an'Andriamanitra hoe Jesosy zao problemako mba mamindra fo re. Izy rehefa namindra fo foana io tombonandronao dia efa famindrapo. Fa le olan'Andriamanitra za tsy niavina teo akaikinao Andriamanitra. Izy efa eo akaikinao fa misy zavatra zay araka le nresahan'ny pasteur Volola teo hoe ny vaindohan-draharahantsika tsy vaindohan-draharahan'Andriamanitra. Ny zavatra mahamaiky atsika, mahamaiky an'Andriamanitra tsy mahamaiky atsika dia lasa tsy mifankahita tsika. Vavaka ihany koa dia manova olona aloha vao manova zavatra. Raha sekoly fa mana olana zany androany za aloha mila miova. Misy publication nataon'ny mama zay hoe afaka iova ny situation fa ny attitude-ako aloha mila miova voalohany. Alleloia. Tsy afaka miandrandra vokatra afitsika nefa ny fahazarantsika tsy miova. Dia ndao ao anatin'izao mialohan'ny Pentecôte zao tena hiditra ao anatin'izany atao hoe fanovana décision io. Décision hoe fantarina inona le zavatra tsy mety. Ozy maly hoe mila mivavaka tsika hoe Jesosy ampafantaro inona le zavatra eritreretiko fa mety nefa mbola tsy mety mihitsy, na koa inona le zavatra eritreretiko efa niala ohatrany hoe matoritory any ambadika any kanefa ndray andro any dia mipotra tampoka le izy hoe hoay haika mbola misy an'izany. Dia mila manao an'izay vavaka izay tsika mba ahafahan'le izy mivoaka. Dia rehefa mivoaka le izy tonga dia ciblé zany hoe ty le zavatra tsy mety dia toerinao lasa tsy tianao amin'izay le izy. Za aloha mila miova zay vao ny situation. Rehefa miova mantsy dia tsy mahita akory hoe inona le situation mampahory. Fa ny olona zay tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsy mahita olana zany fa mahita an'Andriamanitra mity hafa mafy ho an' Jesosy. Ny zavatra tiany Jesosy ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny sabotsy dia Jesosy dia tia firaisan-tsaina sy firaisan-po hijoro amin'ny sitrapony. Averiko, Jesosy dia tia firaisan-tsaina, olona miray saina sy olona miray fo hijoro amin'ny sitrapony. Raha ny tilikambon'ny Babela nyray saina nyray fo ny olona fa tsy tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nanontany an'Andriamanitra ho hitantsika ao aorianao dia tsy maintsy nydravany zany. Andaontsika zany tena hoe amantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia mila miray saina sy miray fo ny sainao sy ny fanahinao ary ny vatanao. Ianao aloha zany tena ndraindraika io fanohitra ianao te hivavaka amin'ny fanahinao te hivavaka fa ny nofinao te hatory. Tsy miray saina zany ny nofinao sy ny vatanao ary ny fonao sy ny fanahinao fa mila miray saina. Ianao mihitsy aloha mila manaiky hoe zao na dia marary amin'ny nofo ary na dia ohatra ny te hanoaka ary tsy maninona manoaka aloha fa ozy izy Jesosy zay hoe mantsy amin'ny mpianatra hoe tsy vitanareo hoe na dia miaro tory adiny indray ary mivavaka mitsangana dia mivavaha aza eo am-pandriana aza mandoalika fa mitsangana dia ndana mandendeha dia mivavaka. Amen. Amen. Efitra ambonirihana fanovana ho tena ho ao amin'Andriamanitra. Misy fotoantsika manaraka an'Andriamanitra. Ny olona manaraka an'Andriamanitra dia tsy voatery ao amin'Andriamanitra. Ny
ny olona manaraka an'Andriamanitra dia tsy voatery miombona amin'Andriamanitra fa mety hoe etsy Andriamanitra dia izy eny dia arahako ety alavidavitra ety. Fa ny atao hoe olona ao amin'Andriamanitra dia mihaino an'Andriamanitra, mihetsika araka izay fihetsehan'Andriamanitra. Aleloia, aleloia. Rehefa tena an'Andriamanitra ianao dia tsy mahavita mierika izany ianao, fa tsy maintsy mijery an'Andriamanitra ianao. Izay ny tantaran'i Abrahama. Rehefa tena an'Andriamanitra izy dia azoko an-tsaina be ny tondran'i Abrahama ny Isaka teo ambony alitara, ohatrany hoe atolory Isaka atao fanatitra. Azoko an-tsaina be hoe tsy mahavita mijery an'ilay olana akory. Isaka nge olana e, satria zavatra tianao no atao fanatitra. Tsy haiko tsika hoe mety misy havitan'izany ve hoe io zanakao dia ino ny antsy eny an-tananao dia io ny alitara zany dia ijery an'i Isaka ianao, tsy hahavita ninjitra ny tananao aminazy zany ianao, fa tomano ny latsaka eo, ranomaso ny latsaka eo. Fa tsy maintsy mijery an'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra noho ianao dia ataoko izao zavatra izao. Tiako ianao, fanomezana avy aminao io. Ianao ilay mpanomeny ambony noho ny fanomezana. Noho izany hijery anao ataoko izay tianao. Amen. Dia normal be i Abrahama raha ny endrandra an'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra solution. Aiza ny fifantohanao? Raha voaolana ny fifantohanao tsy mahita solution ianao, fa miandrandrary eto an'Andriamanitra. Ndao tsika hiandrandra an'Andriamanitra, ndao hiombona amin'Andriamanitra, aza manaraka an'Andriamanitra, fa ndao hiaraka amin'Andriamanitra. Amen. Mitiafa mafy ho an'i Jesosy. Mila votsitra ao anaty vavaka mba tsy hitambotsitra ao anaty ady. Alléluia. Inona ny sujet de prière anao? Fa ny sujet de prière anao dia mba maritra ny attitude anao rehefa miatrika ady ianao. Jesosy aza atao mandalo ady aiza misy an'izany vavaka izany? Jesosy tsy niteny hoe tsy handalo ady ianao. Jesosy tsy niteny hoe tsy handalo olana ianao, fa ozy izy za momba anao mandrakariva, ny fomba any miaraka aminao. Alléluia. Jesosy tsy nampanantena hoe tsy handalo olana ianao, fa izy niteny fa hiaraka aminao izy. Ny vavaka ataonao dia mamaritra ny attitude anao rehefa miatrika ady ianao. Alléluia. Mila votsitra ao anaty vavaka tsika. Mila ahitsy ny vavaka. Ny anazy za zao dia manitsy vavaka mihitsy tena hoe taloha mivavaka mba tena hoe tsy handalo olana e, mba tsy handalo olana satria misy fotoana mandalo olana tena olana be mihitsy. Dia na ianao ara hoe Jesosy inona moa zany le vavaka ngainao tsy meny vavaka? Ay le vavaka ataoko kay ny diso, fa tsy hoe izy ny tsy meny vavaka. Alléluia. Mila mijanona eo amin'Andriamanitra dia tsy mijery olana. Amen. Ny olona votsitra dia tsy mahita olana, dia tsy mitambotsitra ao anaty olana. Tantaran'i Daniel. Dia Daniel dia manana fiainam-bavaka régulier. Tsy mitovy ny tantaran'i Davida sy ny tantaran'i Daniel. Samy tsara fo reo Davida dia voalaza ny asan'ny apôstôly 13:22 fa olona araka ny fon'Andriamanitra. Fa Davida kosa rehefa mamaky Samuel voalohany 7:20 dia ohatrany hoe mandray décision amin'ny tenan'izany vokatry ny fanenjehan'ny Saoly dia mitsoka fanenjehana dia miala. Ny hitako tao anatin'ilay izy Davida tsy nanontany an'Andriamanitra hoe andeha hiaraka amin'ny Filistina ve za? Fa lasa izy niaraka tamin'ny Filistina. Samuel voalohany 7:20 dia rehefa hitany tandapan'ny Filistina hoe hoay tsy Davida ve io miaraka amin'ny Akisy io, dia niresaka ny tandapa hoe fa ahoana io ry Akisy? Dia hoy zareo alefaso miala any aho, akisao any aho. Dia nakisaky Davida, nasaina niverina. Tsy nanontany an'Andriamanitra Davida talohan'ny iarahany tamin'ny Filistina. Tsy nanontany an'Andriamanitra Davida tamin'izy andeha hiaraka hiady amin'ny Filistina. Fa kosa rehefa niady tany izy ka niverina naveriny zareo taria amin'ny Ziklag, dia inona ny zavatra nisy? Nitafihan'ny fahavalo ny tanànan'i Davida. Dia lasa daholy na ny ankonany na izay niara-niaraka taminy, izay ny ray saina sy ny ray fo taminy dia nitovy problema tao. Ny olana teo amin'ny Davida tsy nanontany an'Andriamanitra hoe andeha. Na dia olona araka ny fon'Andriamanitra ary dia tsy foana ilay olana satria tsy nanontany an'Andriamanitra. Enina nanontany an'Andriamanitra ary Davida dia mety navelan'Andriamanitra, fa niantoka ho an'ny Davida raha nanontany an'Andriamanitra ka nahazo validation tamin'Andriamanitra hoe mandehana miaraka amin'ny Filistina. Tsy nitomano ny gogogogo tahaka izay niverenana izy. Tsy haiko hoe nareo ve ohatran'izany? Fa raha zalo rehefa
nahazahoako validation tamin'Andriamanitra na inona problème eo rehefa azoko antoka fa Andriamanitra no niteny tsy mampitomany antsony le izy fa mampitsika ary hoe kefa Andriamanitra no nivalide an'io ty raga tsy problème tya fa zay na tonga ny Davida ny gogo any ranomaso ambara-pa tsy nisy ranomaso intsony. Heureusement niverina nanontany an'Andriamanitra Davida hoe enjehako ve zany jirika zany. Be da be ny Davida eto androany maraina tsy manontany an'Andriamanitra fa mandeha amin'ny sentiment, mandeha amin'ny toe-po, mitsoaka fanenjehana, mitsoaka épreuve, tsoahana ny épreuve. Tonga ny épreuve be. Heureusement misy sekoly androany manontany an'Andriamanitra ianao hoe inona ny solution dia mamaly Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra tahaka ny Daniel. Amen. Manana fiainam-bavaka matanjaka maraina atoandro hariva ataovy régulier ny fiainam-bavakao. Ny olana teo amin'ny Daniel nanana tsipy tany andavaky ny liona ary tsy nitomany Daniel. Alléluia. Tsy nitomany Daniel satria tsara fiomanana miaraka amin'Andriamanitra. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra hoe misy olona gelina dia mandeha miantsena re vao andeha iantsena dia efa tsofony rano ny zavatra hovidiny. Fa ny akamoron'ny olona eo ambony sakafo vao vavaka intelo isan'andro tahaka ny Daniel. Andriamanitra maninona moa tsofo rano zay sy ny anina hoaninay tsy haiko samy manana Jehovah mpanomeny soa velominao ny tenanay sainay atanjako. Amen. Intelo isan'andro fa manoloana ny sakafo. Fa misy olona ozy izy mpanompon'Andriamanitra andeha eny an-tsena vao hividy dia efa tsofona rano ny zavatra vidiana. Fiaina miombonana amin'Andriamanitra. Ka manentana anao miombona amin'Andriamanitra. Aza atao fahazarana le izy. Tena aza atao fahazarana. Fa andao anankina ny rehetrarehetra eo amin'Andriamanitra. Andao antany ny rehetra eo amin'Andriamanitra. Andao ametraka. Mba tsy hoe tonga le olana vao hiazakazaka hoe Jesosy enjehako ve inona ny tokony ataoko na. Fa soa aloha fa mamaly Andriamanitra. Amen. Dia ohatran'izay koa ny tantaran'ny Jona naharefy eo avy amin'Andriamanitra. Fa tsy nakatohan'Andriamanitra Jona. Nandeha naka sambo hoany Tarsisy Jona. Teny ambony sambo tonga ny olana. Sekoly fa mana olana androany misy olana foana na manankina amin'Andriamanitra ianao na tsy manankina amin'Andriamanitra. Fa tsy mitovy ny fiatrehana an'io rehefa tsara fiomanana ianao. Miomana tsara. Rehefa tonga ny olana teo amin'ny Jona tany ambony sambo nalainy Jona na atsipy tany anaty hazandrano. Jerevy tsara. Za tena taitra be mihitsy fa Jona rehetra tsy nikorompaka. Misy zany fiankinan'ny olona amin'Andriamanitra tena hoe tokony hiainantsika. Tena hoe ao anaty problema fa sahany tena tsy fantatra Jona loatra Andriamanitra fa tsy afoy azy zany. Tena fantatra Jona Andriamanitra atsipazo any anaty ranomasina ozy izy. Inona tokoa vao natsipy. Jevy tsara ao anatin'le toe-po fa Andriamanitra nanomana hazandrano. Za mety te hiteny aho hoe fantatra Jona amin'ny mission-any. Dia Andriamanitra tsy mamela anao tsy hahavita mission zany. Fa coûte que coûte ozy izy ny teny frantsay forcen'Andriamanitra ianao dia te hiteny aza miandro forcena, aza miandro atsipy any anaty rano. Dia jerevy tsara vao natsipy tany anaty rano Jona dia nanomana an'Andriamanitra hazandrano ngeza be hitelona azy. Dia rehefa voatelina inona nataony Jona? Tsaroany hoe nisy zavatra ny fanarahany tamin'Andriamanitra zay Jona toko faharoa angamana toko fahatelo dia nivavaka Jona. Vao nivavaka Jona dia ahoana? Farany Jona toko fahatelo angambana izay na toko faharoa. Vao nivavaka Jona dia iny indray Andriamanitra fa nikitika an'le ataon'Andriamanitra kilikili le hazandrano ngeza be dia nioka tena voaka indray Jona ao aorianany vavaka mety ny zavatra rehetrarehetra. Miombona fotsiny amin'Andriamanitra. Zay ataon'Andriamanitra eo Andriamanitra izy. Aza manahy. Fantaro ny Andriamanitra ao. Fantaro ny Andriamanitra ao miombona aminy. Aza manaraka. Fa miaraha amin'Andriamanitra foana isan'andro. Andaontsika hiditra ao anatin'le efa sivy zany moa izy fa omaly ny fanompolo ny sivy androm-bavaka sisa. Eny afaka toizana foana io mandritry ny taona any dia andao tsy hijery olana. Fantaro Andriamanitra dia afoy izy ny rehetrarehetra. Omeo an'Andriamanitra ny ambony. Amen.
amen. Andaontsika hitsangana dia andaontsika hivavaka hisory Andriamanitra ny amin'izay teny zay. Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny zay nomenao anay. Misaotra fa fitiavanao tokoa zany. Tianao zay ho vonona, tianao zay ho tsara fiomanana, tianao zay anana ny toe-panahinao. Tsy ampy Jesosy ny hoe fananana toe-po tsara nefa tsy ampy fiombonana aminao, fa tianao zay sady anana toe-ponao, olona araka ny fonao, sady tsara fiombonana aminao, miaraka aminao isan'andro isan'andro. Zay amin'ny anaran'i Jesosy hijery anao zay, hibanjana anao zay, hiaraka aminao zay, hiainanao zay. Ataovy aty anatinay ny fiainam-bavaka Jesosy manomboka androany, tsy ho varim-bariana, tsy ho varim-bariana amin'ny zavatra tokony atao isan'andro, fa isan'andro dia hivavaka foana, anontany anao foana, tsy handray décision amin'izay tianay, tsy hitsoaka toe-javatra zay mety manahirana, fa hiaraka aminao zay hiatrika an'izany. Ndray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny vahaolana zay omenao anay tsirairay avy, misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy omem-boninahitra mandrakizay ny anaranao. Amen. Mitiafa mafy ho an'i Jesosy mahaza ho toerana tompoko azafady. Alleluia. Anao fanatitra tsika, tatazana amin'ny fanatitra amin'ny programmantsika moa zany dia tsy miova. Rapitso sekoly ina moa rapitso? Sekoly falasitranana ary amin'ny larobia sekoly fitahipana sy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Zany hoe mety mifamadika zany rehefa tongava foana ianao. Tongava foana dia amin'ny zoma amin'ny 4 ao amin'ny tranobokin'olon'Analakely zoma fanotronana, ary ny sabotsy kosa amin'ny 7 ora maraina sabotsy communion ao amin'ny tranobokin'olona Analakely any. Ao aorianan'ny fotoana amin'ny sabotsy dia ho an'ny olona zay na tratra ny anniversairany na fahatsiarovana ny tsingeritaona naterahany dia misy vavaka manokana ho an'ny zareo amin'ny sabotsy maraina ao anatin'ny fotoana moa zany, fa tsy ao aorianan'ny fotoana dia tongava asaina ny tsirairay avy ho tonga. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika fa efa miverina mandeha tsara ny FM 90.8. Andao liteka mafy ho an'i Jesosy. Efa miverina mandeha tsara dia ao anatin'izany tsika afaka miombona amin'i Jesosy, afaka mihaino teny, ary indrindra afaka mamerina sy manara-maso ny fiainam-panahintsika. Teneniny ao akaikinao, arao-maso akaiky ny fiainam-panahinao aza miandry faran'ny taona vao manao bilan hoe aza miandry faran'ny taona vao hoe inona mety inona tsy mety, fa isa minitra isa-tsegondra alohan'ny sokafan'ny vava dia arao-maso ny zavatra teneninao. Amen. Alohan'ny etsehanao dia arao-maso fehezo ny tenanao, ary alohan'ny anaovanao programa fehezo ny fandaharam-potoananao. Ny olona tanteraka ozy izy dia ny olona zay mahafeny teny, olona zay mahafeny tena, ary olona zay mahafeny fotoana. Amen. Miaraha amin'i Jesosy miaraha amin'i Jesosy dia miresaha amin'ny fanamasina. Resao izy, miaraka aminao izy, eo aminao izy ary ao anatinao izy. Miandry anao Jesosy, miandry ny vavanao hisokatra Jesosy, miandry anao Jesosy hiresaka aminy. Alleluia. Dia tsy resaka problème ihany na isaka miresaka amiko dia angataka foana. Nareo hoe tsy sorena hoe isaka misy olona miresaka aminao dia mangataka foana. Tsisy bonjour, mangataka foana. Tsy any amin'ilay mangataka, fa tsika ry olombelona reto ohatran'izao dia raha isy olona eo aminao dia isaky miona, rahalahy tena mba anakely rahalahy tena mangataka foana. Fa tsy mba hoe tsara ny solomasonao zany rahalahy, tonga soa androany zao vao nahitanao. Ohatran'izany dia mba mifampiresaka mba créena le inona zany foronina le fifandraisana dia atao mahazo ainy Jesosy amin'ny fiarahana. Anontaniana hoe nety taminao ve Jesosy zany lasa aingana be le radio, nety taminao ve Jesosy zany zavatra nyteneniko zany? Dia amin'ny manaraka dia miteny Jesosy tsy nety. Dia Jesosy hoe fa maninona moa zany ianao tsy nanontany aloha vao niteny, fa niteny aloha vao manontany. Zay le olona zay. Dia miresaha amin'ny Jesosy dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Andao tsika hitsangana dia andao tsika hisaotra an'i Jesosy andao apetrao eo amin'i Jesosy ny mois de juin anao, apetrao amin'i Jesosy ty andro androany ty, apetrao amin'i Jesosy
hatramin'ny farany taona apetrao amin'i jesosy ny journée anao, apetrao amin'i jesosy ny semaine anao, apetrao amin'i jesosy zavatra rehetrarehetra, indrindraindrindra ny fiainam-panahinao. Teneny jesosy hoe tsy saraka aminao a jesosy tario mandrakariva hiaraka aminao foana jesosy tsy andao anao ninona zavatra mety ho lalovana androany, ninona zavatra mety ho atao androany, dia enao ny reharehako, ny voninahitra rehetra dia averiko any aminao androany jesosy ife vava, ife tena ary ife fotoana jesosy, anao zay mampahazo ainanao tsy anala baraka anao amin'ity tapataona faharoa ty jesosy ataoko afapo ianao ny amin'ny fiarahana amiko. Aoka jesosy ny fanahinao tena hoe ahazo aina isan'andro ny tononoko amin'ny anaran'i jesosy ny fiainam-bavakao fa mijoro tsara, tononoko amin'ny anaran'i jesosy fa tsisy fahavarim-barianana zany eo amin'ny fiarahanao amin'i jesosy, tononoko amin'ny anaran'i jesosy fa io sofinao io lasa mandre an'Andriamanitra, ary rehefa mandre an'Andriamanitra ny sofinao, ny fonao tonga dia hiazakazaka hankatoha an'Andriamanitra. Tononoko amin'ny anaran'i jesosy fa fahazavana mandendehanao eto amin'ity zao tontolo zao ity ary ahatonga ny olona hiazakazaka nantona an' jesosy satria mahita an' jesosy eo amin'ny fiainanao izy. Tononoko amin'ny anaran'i jesosy fa ninona olana eo amin'ny fiainanao dia hivazany satria ianao manapa-kevitra iombona amin'i jesosy, hijery an' jesosy fa tsy hijery vahaolana, hijery an' jesosy fa tsy hijery vahaolana, hijery an' jesosy ilay tompo finoantsika sy mpanefa azy fa tsy hitady vahaolana. Ray amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaranao no anonako an'izany zavatra vavaka izany amin'ny anaran'i jesosy, amen. Hitay anareo ne Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka amindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka anome anareo fiadanana. Zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra